Zay ny amin'iny fa mila fitoniana ny firenena hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha sady filohan'ny Antoko-Timma ihany koa raha nitondra faneho-kevitra mahakasika ny raharaha mafapana amin'izao fotoana izao eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka izany mitsipaka ny fandravana ny gouvernement mijoro amin'izao fotoana izao ity filoha teo aloha ity. Arahantsika ny tatim-baovao. Tsy miombon-kevitra amin'ireo solombavam-bahoaka nanatanteraka ny fandravana ny mpikambana amin'ny gouvernement ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mila fitoniana ny firenena malagasy raha nambaran'ny filoham-panorona ny antoko politika tiako Madagasikara. Efa tafalendrika tanteraka ao anatin'ny fahantrana isika amin'izao fotoana izao koa ilaina ny fitoniana mba hisian'ny fifampitokisana indrindra fa eo amin'ireo mpamatsy voly sy ireo mpiara-miombon'antoka. Tsy mendrika ho an'ny malagasy ny zava-nitranga tamin'ny tontolo andro nomaly ny alohan'ny hisian'ny fifidianana ny fitsipaham-pitokisana entina nanonganana ny gouvernement teny amin'ny anteny mera-pirenena hoy ny fanamariany. Efa ndresako fa tsy mendrika ho an'ny malagasy ny zavatra toy ireny satria tokony ilay tahaka ho an'ny voaka malagasy eny zavatra nitranga fa zavatra anankiray tena manahirana ny resahana azy satria eny zao tontolo zao zavatra nisy eny zao tontolo zao ny zavatra nitranga tsy tao atsimba zazy ihany fa tamin'ireny toeram-pisakafoanana sy ny toerana misy filanonana ireny hoe aminareo hoe tena tsy saza atsika ireny. Nanambara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa hitondra ny raharaha fanokafana ny fahitalavitra MPS eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia tafiditra ao anatin'ny fifanarahana amin'ny tondro-zotra na ny feuille de route ny fanokafana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MPS. Efa nilaza hoe tokony sokafana izy io ary efa nanao fangatana izay tokony atao dia angamba nandeha amin'ny dingana manaraka hampafantatra ny izao tontolo izao aho sy ireo firenena miaraka amintsika sy ireo le masivoro ireo dia andeha amin'ny dingana manaraka amin'izay ngambany satria efa nilaza hoe mba tsy rariny tsosa satria voalaza lalàna io tao anatin'ny feuille de route na le tondro-zotra ka rehefa tsy avela sokafana na amena ny lakolea na mbola boroena lava zao ny télévision dia hitantsika eo mifanana manaraka. Tsy mahavita tena irery ny firenena malagasy ka izany indrindra ny tokony hisian'ny fitoniana mba hahatonga ireo mpamatsy voly iraisam-pirenena nanana fitokisana amin'ny firenena malagasy sy ny mpiara-miombon'antoka handraharaha eto Madagasikara hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana.